Alakamisy fito amby folo ny volana Aogositra fito amby folo amby roa arivo tompoko lasa tompoko vavy fiatolotra ny araba amin'ity takariva ity ary dia manasanao indray izay anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana no manasongadina ny androandroany ankoatr'izay ny tontolon'ny fifamoivoizana ny tontolon'ny indostria ihany koa dia nahazahoana ako ny araka ny fanambara teo zany dia asainay ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao mpamongady iray no notafihana efa-dahy mirongo fitaovam-piadiana ny tolokandro teo tetsy amin'ny tsenana andravohangy.Taorian'ny fanafihana nizotra toan'ny olon-drehetra ireo efa-dahy ireo tampotampoka izay anefa tsy hita ny nanjavonan'ireo efa-dahy ireo raha araka ny voalazan'ireo nanatry maso dia niazo ananjanahary iny ireo efa-dahy ireo toy izao ny fanazavana. Nyamahazo vahana hatrany eto andrenivohitra ny fanafihana vao eo atoandro io manodidina ny tamin'ny roa ora dia grossiste iray tetsy andravohangy no notafihana efa-dahy samy nitondra basy avokoa izy ireo ary raha vao tonga teo anoloanan'ilay toeram-pivarotana dia efa samy nanana ny asany sy ny toerana nisy azy ireo rehefa nahazo izay nilainy moa dia nandeha tongotra toy ny olon-tsotra ireo mpanao ratsy ary dia niazo ananjanahary dia tsy hita intsony izay nanjavonan'izy ireo. Tokony teo an-tamiko roroso teo raha ndosy dimy teo ngama dia sampetsaka miambina sécurité dia mivoaka vadilina io na vato to dia mitsamana vato dia to dia nakatisy tonga dia namana basy tonga dia namana izy naketo namonjy an'ilay teto ilay anaka iray zany aveo dia za teo ny ankiray mivoaka ilay olona vatanantsena ny groupe dia ny groupe dia voapoka ilay bandaray zany dia latsaka ilay pesady minodina zao dia ilay bananakorona fa indray mata ny anakiroa ny andro vato zao dia nitany ambadika tany tsisy hitako hoe ahoana dia niandodina moa zany niady avao dia to dia niantso amin'ny commissaire ampiatsana zay zany ilay bandy eo kopy ny tana PA daholo namoaka PA daholo bandy ohatrany ndaty fofolo eo ndaty nday ohatrany nasaoty tapetitika roa zay dia nday nao sy vety maitsomaitso taoloha tao zany nisy ohatrany nisy nitazona zay tazona dia efa tsindrina namany niatsy avadia iny lasa oloolo lity anaty. Hatramin'ny nazahoana ny vaovao dia tsy mbola voafaritra mazava na ohatrinona ny vola lasandreo jiolahy sy ny mety nangalarin'izy ireo ihany koa tamin'ireo entam-barotra atao amin'izany tsena izany. Ny polisy dia niezaka nanaraka hatrany ny lalana nizorandreo mpanao ratsy ka teny Ambatomaro no fantatra fa nahitana azy ireo farany. Io maraina io ihany koa dia tsena iray hafa tetsy Analakely no notafihany andian-jiolahy nitovy tsy nisy valaka tamin'ny fisehon'ilay tetsy Andravohangy zany ka ahina ho iray ihany ireo jiolahy nanafika ireo.